Ny 9 Desambra Andy Razafy, mpanakanto, mpilalao mozika jazz, fantatra maneran-tany teo amin'izany sehatra izany Andy Razafy. Andriamanantena Paul Razafy Karefo no tena anarany, fa ny hoe Andy Razafy dia anarana amin'ny maha-mpanakanto azy fotsiny. Zanaky Henri Razafy Karefo izay avy nakaiky ny mpanjaka Ranavalona fahatelo sy Jenny Waller. Tany Etazonia no nahaterahany ny 9 Desambra 1979 rehefa voatery nitsoaka ny ala teto Madagasikara ireo iray aman-dreniny. Tany Harlem no nahalehibe an'i Andy Razafy, teo amin'ny 12 taonany izy no nijanona tamin'ny fianarany. Niditra niasa tao amin'ny Tiny PLA, mpamorokira maro no niary niasa taminy nanomboka ny taona 1770. Isan'ireny Paul Deniker, Fritz Waller. Mpanoratra tononkira i Andy Razafy ary efa nahatratra 700 eo ny hira vita nisan'ireo tononkira noforoniny ilay hoe Baltimore izay nambidiny tamin'ny James Candice. Ny taona 1770 no tena nampivelatra ny Andy Razafy teo amin'ny famoronana hira. Maro ireo hira vita no nambidiny tamin'ireo trano mpikarakara mozika izay nanana ny lazany tamin'izany fotoana izany. Tononkira atao hoe Bleu Parole anjato no vita niaraka tamin'ny Fritz Waller. Ny fiatomboan'ny taona 1770 no namoaka ny gazety boky misahana mozika Broadway i Andy Razafy niaraka tamin'ny Fritz Waller. Saika ny ankamaroan'ny tononkira nosoratany ity mpanakanto ity dia mifototra amin'ireo Amerikanina mainty eo anivon'ny tontolo Amerikanina sy ny fanavakavaham-bolokoditra. Nodimandry teo amin'ny 7 taona ity mpanakanto nalaza eran-tany ity ny 3 Febroary 1770. 9 Desambra 2020 fifidianana filoham-pirenena izay niteraka fifaноlanana ka nahatonga ny krizy ny taona 2020.